Vavaka wanao mba iseho amin'ny tokantranao any ny voninahitryandriamanitra amin'ny fiainanao, amin'ny ankohonanao ary amin'ny zavatra rehetra izay mahakasika anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka ho an'ilay fampitomboany fahasoavana izay ilaina mba ahafahana mitoetra amin'ny fanatrehana amin'izao ora izao. Tsisy ratsy ahakasika anao, tsisy loza ahakasika an'ilay anao. Na misy arivo, na misy ray alina lava eo anilanao dia tsy ahakasika anao izany. Andeha amin'ny fahasoavana ianao, andeha amin'ny fiarovana ianao, andeha amin'ny fiarovany feno, amin'ny herin'ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'ity taona ity, ahomby ny asanao, ahomby ny ezaka ataonao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ary ny hevitra izay omen'Andriamanitra anao dia hitarika anao amin'ny hetsika rehetra izay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Azo valiteny ianao, azo vahaolana ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amin'ity taona ity dia hitondra vahaolana ianao amin'ny toerana misy ianao, hitondra valiteny ianao amin'ny toerana izay misy ianao amin'ny herin'ny fanahy masina.
Ianao dia hitondra vahaolana, hitondra fiovana amin'ny toerana rehetra izay alehanao. Ny voninahitra Andriamanitra dia hitafatoetra noho ny aminao, noho ny amin'ny fisianao, amin'ny heriny fanahy masina. The Lord is your strength. Jehovah no herinao, ny tompo no herinao. Levronongo zivra basota rabagasaya. Che romando la baradose to karabakasaya. Oh, POP, proof of payment. Everyone in your home. Ho an'ny tsirairay avy ao an-tranonao, any amin'ny toeram-piasanao, fitahian'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, fahasalaman'Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, misaotra Tompo, satria efa milamina 2025 amin'ny heriny fanahy masina. Alléluia. Teneniko anao fa ny 2025 dia efa antsika izany. Makoba sakila barabasaya. Mando barakasaya. Barikata lagabunda. Manto paki bunda gila kapara basaya. Marakobo sakata lagabunda makapasaya. Likra kupasaya krupakata lagabunda. Makobo sufrakta kapara basaya. Rakapara basaya. Grasupra kapara kata. Manta barakata gila gabunda. Makoba sakila barakata giza zafruso prakaparakata mande bokopo shatlara katia koponda makopo sufrakta kila gabrakabonda makazaza prakta kaparakata gila kaparakabonda makopo suprakatalika bonda makazaza prasu prakapata lakabonda baka prakaparakata giza zafrusa prakaparakata. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. The Lord is gracious and kind. I'd like to welcome you to our morning prayer today. We are having special prayers and prophecies. Thank you, Lord Jesus. So makataya. I want us to read from the book of Ephesians, chapter number 6. Ephesians chapter number 6. Oh, kabasatele barakaba. Marakabaya. Kubu shakata lagabunda, mande bokubu saka frakte ki lagabunda, borosu frakabanda, mande barabada ki lagoso frakte ki lagabunda, makobo kubu shaka prakabunda, makapara basaya krupa kata lagabunda, bakobo kubunda gi lagabunda. Just got into the month of we just got into the month of September. Tonga amin'ny volana septembre isika zao. And it's a very special month. Ary
Makasata la Baravashaya. Makazaza ponta palige ponda giza za frusa prakapara kata rako ponda giza za prosko prakapala kaponda makapala basupa katala kaponda makazaza za parakata giza za frusu prakapali kaponda manto paki bara basaya ruka pali kaponda masaya giza za frusa prakatala kaponda mako poko ponda manta kapata la kaponda makapasaya boroko ponda marako pasaya ruskata liga bonda makazaza za frusa prakata liga bonda manto paki bara pasaya ruskata ligi bara pata gazaza fruso prakapa liga bonda mante paka bonda bara pata liga bonda makazaza bonda. Hallelujah. Hallelujah. I want us to read Ephesians chapter number 6. Amaksika ny Efesiana toko fahenina. Read from verse 18. De atombokontsika amin'ny andiny fahavalambin'ny folo. Says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. I just told you we just got into a new month, the month of September. It's a very special month. Araka ny teko teo ity tonga volana septembre tsika zao ary ity volana ity dia tena volana miavaka. With this scripture in mind, you're praying for all the things that we'll be doing in this month of September. Ity ten'Andriamanitra ity no vavaka ho ataontsika mandritra nyity volana septembre ity araka ity ten'Andriamanitra ity. Reka shanda Go ahead and pray like that. Lunda katala bonda mande barakatia boro shatala barabasaya makazaza bonda parikatala bonda mande prakupas